Izany ao anatin'izay vaovao politika izay nisika raha tiana ny ampilamondrara eto Madagasikara tokony omena lanja ny fitsinjaram-pahefana ho Ramatoa Lalatina Ravolomanana raha ny fanazavana nentin'ity mpanao politika ity dia tsy manana fahefana andray fanapahan-kevitra ny fotony eto amintsika. Tsy mbola tanteraka ny tena fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara araka ny hevitry Lalatina Ravolomanana mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra na dia ambaratrany fa miditra ao anatin'ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana i Madagasikara hatreto dia tsy mbola tena manana ny fahalalana manapa-kevitra sy mindraindraikitra feno ny ben'ny tanàna hoy ity mpanao politika ity. Misy fifantsahana andraikitra aka ohatra ihany koa zay zao manapa-kevitra ao anatin'ny filan-kevitry ny tanàna hoe ho averina amin'ny vahoaka ny kianjan'ny demokrasia tsy ambojatovo tsy tena mbola miaina tanteraka izany fitsinjaram-pahefana izany tsika satria tsy mitombona ny fahefana tena ananany reo tompona andraikitra afaka mampiainga sy mampandeha n'izany fampandrosoana ty fotony zany. Ohatra zany aka hoe efa tamin'ny fon'ny Tatanangara Zanamasy no efa nafindra taty amin'ny fiandraiketan'ny commune ny fanabeazana fototra. Dia nefa eo koa tsy mazava tsara ny fizarana ny fahefan'ny ben'ny tanàna amin'io andraikitra isahana ny fanabeazana sekoly fanabeazana fototra io sy ny ministera ny fanabeazana eto Madagasikara zany. Dia zay le ataoko hoe tokony hazava tsara ny andraikitry ny ben'ny tanàna fahefana feno ananany. Tatsika koa nge zatra misy eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao le lasa ohatran'ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny akabeazany zavatra atao eto dia aiza zany ny tena andraikitry lehibe ny tanàna. Tsaroantsika tsara ngamba ny zatra nanahirana tamin'ny volana Desambra farany taona lasa ny fakony ny avosa sy ny vangongo teto dia nisy fanliana andraikitra teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ministera ny rano sy ny fanadiovana hoe assainissement. Tsisy afa-tsy ny fanomezana fahefana ny fokotany sy amin'ny alalan'ny fametrahana sy fokotany voafidy no ahafahana mamany olana. Marina fa ny 10 Aogositra no fankalazana ny andro afrikana ho an'ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny Moramanga no nanatonsana ny fankalazana tamin'ny fomba ofisialy. Tamin'ity dia ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eo anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana no ny fantohan'ny fankalazana.